Hatreto aloha zany a tsy araky ny fivoizana le resaka hoe tapaka ny lalana ry tapaka ny lalana ry fa misy fifandaminana anatin'izay fatapahan-lalana zay a izay manomboka androany maraina moa zany dia efa nisy an'izay a dia tetsy Mahamasina dia ny ampahan-dalana ihany tapaka ny 23 kosa izay mandeha ny resaka hoe amin'ny 3 amby 20 ny volana Jona dia hoe isy lalana tapaka eto Antananarivo tsy misy lalana tapaka eto fa ny 24 zany misy ampahan-dalana amin'le marathon indépendant zany indépendance karakarain'ny ministera sy komiteny mpikarakara hetsika fahaleovantena moa zany no anao an'izay hetsika fanatanjahantena izay dia izay no misy ampahan-dalana izay tapaka moa efa mandeha moa zany ny fanazavana izay avy eo anivo ny serasera ny komina Antananarivo renivohitra fa ny tsara hoentina ihany koa azavaina mahakasika ny hetsika izay atao komina Antananarivo renivohitra tsy hoe misy hetsika manokana atao akory fa efa mahazatra ny hetsika atao amin'ny fanampiana sosialy atao komina Antananarivo renivohitra rehefa fetiny 9 amby 20 Jona toy izao zany dia misy ny fizarana arendrina ho an'ny mpizanaky ny mpiasa eo ihany koa ho an'ireo efa paritaka eny anivon'ny boriboritany izany hoe amin'ny 23 zao zany amin'ny 3 amby 20 volana Jona zao zany manomboka amin'ny tolakandro dia hisy fitsofana mozika dia arahana izay fizarana arendrina ho an'ny zanaky ny mpiasa izay dia misy karnavalina kely atao eto amin'ny devanlaka ihany fa tsisy lalana tapaka akory amafisina fa eto ihany zany no anaovana izay hetsika izay ho an'ny zanaky ny mpiasa isy ihany koa zany ny fanampiana any menan'ireo olona izay avy any anivon'ny fokotany any anatin'ny boriboritany faenina mafisina tsara ny olona ireo izay mena fanampiana dia olona avy amin'ny fokotany ao anatin'ny boriboritany ena zany hoe efa misy lista apetraky ny fokotany zany amin'ireo olona izay mena fanampiana toy ny siramamy voamaina ary eo ihany koa zany ny fanomezana vary zany ao anatin'ireo olona izay atolotra ny fokotany any anivon'ny boriboritany fa enina manera ny Antananarivo renivohitra izay ny akoatran'izay ihany koa dia tiana ihany koa ny mampafantatra fa ny madame Bentanana moa zany raha nato Bentanana Rovanmanana tsy eto toerana amin'izao fotoana izao fa mamonjy an'ilay fivoriam-ben'ireo Bentanana mivondrona anatin'ny AMF na ny Bentanana miteny an-tanàn-dehibe mivondrona anatin'ny miteny frantsay francophonie any Canada miaraka any izy mitarika an'ireo délégation izay miaraka ny mpanolontsaina manokana Andriamatoa Ravalomanana ho avy izy tsy maintsy tonga raha nato Bentanana hiatrika ny fetim-pirenena io ary tianay amafisina ao anatin'izany zavatra izany fa ny fandrindrana ny lamina endriky ny tanàna dia efa manomboka ao anatin'ny fikarakarana sy efa mametraka n'ireny fitaovana izay hoentina anaingona ny tanàna anomezana endriky ny tanàna ireny komina Antananarivo renivohitra hitantsika angamba toy ny jiro zany ary eo ihany koa fanatsarana trano ny zaridaina fandokoana n'ireny fotodrafitrasa ireny dia eto zany izay avy ato amin'ny komina Antananarivo renivohitra dia manao antsoavo amintsika mponina Antananarivo renivohitra sy ny mponina malagasy rehetra satria maro ihany koa rehefa iny avy any amin'ny faritra ireo mpiray tanindrazana tonga eto Antananarivo renivohitra hanao an'izay fetim-pirenena izay dia mangataka fiara-miasa sy fandraisana andraikitra amintsika vahoaka mponina Antananarivo ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fiarovana n'ireny fitaovana sy ny fitandrovana ny fotodrafitrasa ary ny fanarana ny toromarika amin'ny fandalinana ireny ohatra zany ny mpivarotra mba tsy varobarotra foana any amin'izay toerana izay tsy natokana fa toerana izay natokana tokony andraikitra ary tokony anaraka ny toromarika daholo tsika rehetrarehetra amin'izay fandalinana izay mba hitandrovana ny fotodrafitrasa hitandrovana ny fandriampahalemana hitandrovana ihany koa an'izay fiarahamonina izay ametrahana lamina mpiarahamonina ny mpivarotra dia tokony hiezaka hatrany ananja fadiovana tsika rehetrarehetra koa tsy hoe fety ny andro dia amin'ny loton'ny tanàna fa entanitsika mba hitandro hatrany ny fahadiovana misy an'ireny davampako ireny mba apetraka eny dia mba ariana eny izy ireny fa mba tsy hofenoina loto ny tanàna fanadiovana moa tsy maintsy mandeha misy hatrany ireny loko atao fotodrafitrasa ireny tandrovintsika izy ireny dia entanitsika andraikitra hiaro an'ireny fananana ireny mba tsy hangalarina ireny endriky ny tanàna ireny fa mba kolokolotsika arovantsika mba mifampitaizitsika amin'izay fotoana izay dia manantena fa endren'ny Antananarivo renivohitra sy ny fiara-miasa ny komina Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny ramatoa ny tanàna Lalao Ravalomanana.